mbola hitako zay olona tezitra tamin'ny Alphonse nanatezitra azy tsy hitako na miery izy miafina anga fa tsy fantako fa tsy mbola hitako izy tezitra taman'olana olona mitezitra azy na ambasahany fosafosa azy tsy nisy fa rehefa mandalo dia olo manakaja olo mendrika fakata izay fotsiny tsy na maromaro zay ireo miarana zokony ny sasany miaraka tsy mba nisy zavatra hoe ny famaliana tamin'ireny na ny fanderana na ninona fa voalaminy dolodolodolo ary afeniny aza indraindray ny fomba entiny andaminany an'ireny rehetrarehetra hoe afeniny azy dia lazainy fotsiny reny hoe nisy an'izao fa efa voamboatra dia samy vita very olona ny firenentsika tamin'iny. Vanim-potoana iray tamin'ny tantaran'ny firenena malagasy ny fanavoazana ny fifanarahana frantsay sy malagasy tamin'ny taona 3 accord de coopération. Anisan'ireo malagasy notsongony nanatanteraka sy nahalavorary izany ny colonel Rakotonirainy. Raha miteny ny colonel Alphonse Rakotonirainy dia ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina ary hita dia hoe olona miramiran'endrika, olona mazava fo ny colonel Alphonse Rakotonirainy. Olona mahabe fanantenana raha voantonina satria olona tia miaino na mahay miaino ary olona vonina anala olana amin'ny zavatra zay entiny eo aminy. Ny fahitanan'izany dia avy hatrany tonga ao an-tsaina dia hoe olona vonina ny anampy ny hafa ny colonel Alphonse Rakotonirainy. Eo amin'izay lafiny izay ngamba everiko fa tsy zahery no afaka anamarina an'izay amin'ireo zay miara-miasa taminy. Ny zavatra tsapa ihany koa dia olona tia ny asany izy. Tia ny asany izy ary tena manaja ny asany. Noraisiny ho zavatra ambony dia ambony ny fanatanterahana ny didy izay nomena iantsoroany ary ny mpiara-miasa aminy dia afaka miteny hoe ohatran'ny tereny anana an'izay toe-tsaina hoe tia ny asa sy tia mandray andraikitra iray. Ny zavatra azo tsahivina ihany koa raha ny mikasika ny colonel Rakotonirainy dia olona manetry teny izy. Olona manetry teny izy ary tena manaja ny maha olombelona. Olona mahay mifandray amin'ny sokajin'olona maro izy, hainy tsara ny miaradia amin'ny olona manambony lahatra sy ambony toerana ary tsy manavy azy velively miaraka amin'ny olon-tsotra sy ny mavomavo. Ny zavatra mba anisan'ny tena nisarika ny saiko raha tonga ireny hoe tonontaona na Ansaramanitra ireny tao amin'ny état-major généraly dia izy no miara aba n'ireny mpiasa madinika ireny tratran'izany Ansaramanitra izany ary manome fanomezana azy. Na tamin'izy mbola mpianatra tany Frantsa na tamin'ireo fitsidiana tany amin'ny firenena hafa na teto an-toerana dia nolalainy tokoa n'izany fihavanana izany. Olon'ny fitiavany colonel Rakotonirainy ka namela fahatsiarovana tsy nety voakosoka tamin'ireo namany na sivily izany na miaramila fa indrindra moa ireo malagasy iray raha aminy. Tsy ampy anefa izany rehetra izany raha tsy ambara etona ny maha-mpanakanto miafina ny tompokilahy. Ireto sary hosodoko taratry ny maha olona feno sy tanteraka azy dia manambara ny fisian'ny kanto ao anatin'ny fanahy miaramila. Hoy Rato. Georges Andriamanantena no milaza izay fahatsiarovako any Alphonse Rakotonirainy sakaizako.
ray Alphonse Rakotony rainy ka nahalalako ny zavatra ty ivelan'ny taniny izay milalainy de reo zavakanto izay mba mifidiny manko voamarika sady tsaroko fa nisongadina tena niavaka tiany ny manao sary hosodoko sy ny miaino an'ireo hiram-bavaka de hita sy tsapa amin'izany ny fony fa na miaramila mahery sisay lafa endreny miasy tsarony hoe niery de tsy mahazo ny fanahy